VATSIM-PITAHIANA ho anao. VATSIM-PITAHIANA ho anao. Ny VATSIM-PITAHIANA ho anao anio indray dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko fa 1:20 ny andininy 10 ka hatramin'ny fa 1:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao, mampahery ianao sady mamonjy ianao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny famarinako aho. Indro homenatra sy angaia izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levona izay miady aminao. Amen. Vavaka isika tompoko. Jesosy Kristy zoko malalanay, manondrika ny lohanay indray izay eto anatrehanao satria mahatsiaro fa tsinitsinina. Mahatsiaro fa tsy manan-kery izahay matetika ao anatrehany zavatra izay mitranga amin'ny fiainanay, ny olana maro samihafa, ny ankiviana izay mety mahaketraka anay ary mampiravoravo tanana anay. Androany nefa mbola mampatsiahy anay indray ianao ary manamafy ny teny fikasana izay ambaranao aminay hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa zany Andriamanitrao. Mahatoky izay ankehitriny fa manana Andriamanitra mampahery, manana Andriamanitra mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinany aho, ka dia mino izay fa tsy homenatra intsony izay, tsy angahiahy ao anatrehany fahavalo, na dia amin'ity andro androany ity ary, manamasina an'izao tontolo andronay izao, mba handrian'ny fiadananao, handrian'ny herinao, handrian'ny fiarovanao, ka dia ho mpanompo faly sy mahatoky hatramin'ny fahafatesan'izay dia ho anao irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen.